Dia falitafiaraka aminao indray amin'izao aliny alahady fatelon'ny volana desambra taona 2024 izao. Manolotra ny arahaba sy ny firariotsoa antsika tsirairay any atokantrano any arasainy ampanajana ihany koa ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Raha ny mamaritra mety ho tetry ny androntsika raha ho amin'ny rahampitso aloha dia saika anao volinandrom-pahavaratra tanteraka ny any amin'iny ilany andrefany Madagascar iny. Raha ny tsioka avy any atsinanana kosa no mamaritra mety ho tetry ny andro any amin'ny faritra sisa rehetra. Araka izany ary dia saika mikisaka any amin'iny ilany andrefany Madagascar iny aloha ny oram-baratra azo an'izay oran'izay ihany koa isika any amin'iny fatra avaratra atsinanany Madagascar iny. Isika tamin'ny fatry ny afovoantany kosa dia any amin'ny alarobia na alakamisy any ho any iray no miandrandra izay oram-baratra izay. Mikasika ny maripana kosa indray dia tsy dia ahitana fiovana firy izy ato anatin'ny 3 andro ho avy. Andao jerentsika amin'ny atsipriano mety ho tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny faritra Nalanjorofo alaotra mangoro mifaritra atsinanana ary mipakatra any amin'iny manodidina ny mananjara iny. Raha somary maka endrika tandrifindraona kosa izay oran'izay ho antsika any amin'ny manodidina ny nosy be sy sambrano ary azo sisan'orana kosa aty amin'ny manodidina miandro vazo sy mahabo. Andrahoana ny andro amin'ny akapobeny aty amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka ary ny ilany andrefan'ny Madagascar iny. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia vinavinaina andrahoana hatrany ny voamaraina fa hisava miandalana ihany zany ary andrahoana mitsitokotoko avy eo. Faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina andrahoana vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingavy masoandro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany aloha ny orana tandrifindraona aty amin'ny faritry Diana, Sava, Analanjorofo, alaotra mangoro, faritra Atsinanana ary aty amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana sy Taolanaro. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany kosa toy ny aty amin'ny faritry Boeny, Betsiboka, ny eto Analamanga sy Tasy, ny ilany atsinanana faritry Vakinakaratra, Amoromany, Otomatsiatra ary mipakatra any amin'iny ilany atsinanany Iorombeso ny faritry Vatovavafito volany kosa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika hisitraka oram-baratra avokoa izay mety haloavana tafiotra na arahana tafiotra zany amin'ny faritra sasany. Raha mikasika ny maripana vao vinavina zao raha ho amin'ny rahampitso maraina dia 9 degré celsius ny eto Antananarivo, 17 ny Vakinakaratra ary 12 kosa ho an'ny Fianaratsoa any. Morotsiraka sirairay voaparitany moa dia anevikevoka hatrany satria manodidina eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anevikevoka be ny andro any amin'ny manodidina ny faritra avaratra andrefan'ny Madagascar iny, izany hoe any Antsohisy Maheva tanàna any mananka hatrany amin'ny 5 degré celsius mihitsy. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia 13 degré ka hatramin'ny 17 degré eo. Ny any amin'ny morotsiraka sirairay voaparitany moa dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius eo avokoa. Toy izao indray raha mety ho tetry ny andro amin'ireo firenena lehibe ivelan'ny Madagascar. Azo orana malefaka ho an'ny Johannesburg raha ho maina tanteraka ny andro any Paris, Milan, Nairobi ary Bangkok. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagascar kosa indray dia ho maina ny andro aloha ho any Maurice, Seychelles ary La Réunion fa hisitraka orana tandrifindraona kosa zany ho an'ny Comore. Ny masoandro moa dia amin'ny 5 ora sy 7 minitra no hiposaka raha ho amin'ny rahampitso, ilentika kosa zany amin'ny 9 ora arivo sy 12 minitra. Dia izay indray raha nazona tolotra tamin'ny teny ity fa dia soranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Izay avy aty amin'ny Meteo Madagascar ihany koa dia mirary herinandro finaritra ho anao. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafy amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.